Andro maromaro zay dia ny aina tao anatin'ny hafanana be isika teto Andrenivohitra ny hafanana izay miteraka atsembohana ny atsembohana nefa raha toa ka tsy voadio dia miteraka fanelingelenana ho an'ny manodidina maro ny fomba azo analana ny atsembohana ny maro mpampiasa aloha hatreto dia ny alamo araka ity fanazavana ity. Raha vao nigadina ny volana Oktobra dia tsapa fa ny hamafana ny andro. Ho an'Antananarivo manokana dia efa manika ny 20 degré zany hafanana zany. Rehefa miakatra ny hafanana dia miakatra toraka izany ihany koa ny fofona. Amin'izao fotoan'izao dia tsapa fa mbola betsaka ny olona no misafidy ny mampiasa alamo. Samy manana ny antony ampiasany izany moa. Ao ireo mankafy ny vokatra natoraly, eo ihany koa no misafidy ity vahaolana ity noho ny fahamorany. Alamo solona deodorant zany ny alamo anasana elika fomany tsy voalona anaty rano sasana dia tena atao savony rehefa mafana tahaka izao ny andro dia fomba iray tsy maintsy atao ny misotro rano. Amin'ny ankabehany dia tokony alany rano 2 litatra sy tapany isan'andro ny olona iray. Ankoatra ny fampiasana satroka sy solomaso, isan'ny fomba iray hiadiana amin'ny hafanana kosa amin'izao vanim-potoana izao ny fanamaivamaivanana ny fitafiana mifanaraka amin'ny toe-pahasalaman'ny tsirairay. Mila fitandremana kosa nefa ny fampiasana ny fitaovana tahaka ny ventilateur sy ny climatiseur. Eo amin'ny fampiasana ny ventilateur sy ny klima ohatrany izany izy tsy ratsy fa miakana amin'ny tsirairay. Misy ny sasana tsy mahazaka an'ilay ventilateur ohatra, misy ny sasana tsy mahazaka an'ilay klima satria ny tena tsara aloha dia rivotra mifamezivezy miova foana ny rivotra izany hoe tsy soratra dia iny tena tsara. Manoloana ny fitobahan'ireo deodorant samihafa eny amin'ny tsena dia mila mailo ny tsirairay, misy amin'izy ireny mantsy no misy fiantraikany ratsy amin'ny hoditra.